Salama tompoko, ireto misy karazam-pahotana sy izay endrika mety isehoany eo amin'ny fiainantsika. Teboka voalohany otatsy na koritiana voalohany toko fahavalo andininy fasivy hatramin'ny faharoa ambin'ny folo afantaro fa izay zavatra rehetra manafitoin'olona ataontsika io dia fahotana avokoa eny fa na dia tsy fanahinintsika aza. Teboka faharoa otahinina atao Hebreo toko fahafolo andininy fa enina amby roapolo afantaro fa izay zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra kanefa dia initsika ihany ny manao azy fahotana izay no iantsona azy. Ota miafina Jaona voalohany toko fahatelo andininy fa dimy ambin'ny folo mbarany ten'Andriamanitra ato fa izay mankahala ny rahalany dia mitovy ihany amin'ny hoe mamono ny rahalany. Fankalana tsy voatery iseho ety ivelany fa mety mihotrika ao anaty ao ihany io. Maro isan-karazany ireo ota izay mety miafina ao anatintsika eo fantaro fa ninona zay zavatra miafina ao anatintsika kanefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fahotana zay no iantsona azy. Misy ihany koa ny antsoina hoe ota malaky mahazo vetivetika eo tsika dia mandainga dia isaky mihetsika dia mandainga foana mihitsy, isaky mihetsika dia mamorona saina ratsy ao anatintsika eo. Izay zavatra malaky mpahazo atsika io ka zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia antsona izy hoe ota malaky mahazo. Ny amin'izay fahotana izay ihany ho resantsika amin'ny manaraka izy ity fa ho atsitoko kely fotsiny misy ny antsoina hoe ota mahafaty, misy ny antsoina hoe ota tsy mahafaty. Asaiko ianao hiaraka amiko ho amin'ny manaraka fa ho resantsika amin'ny manaraka ny mahakasika amin'izay ota mahafaty sy ny tsy mahafaty izay samiary ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko.